fanahy tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Fanahy masina, fanahy famarinan'Andriamanitra ianao, izay nirahina tokoa menao anay, ananatra anay, dia ny anitsy ny dianay, mpafantatra anay ny lalan'ny fahamarinana, dia ny lalan'ny fiainana, izay fanomanao hatramin'ny voalohany dianao Jesosy Kristy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Sotranao zahay, ny teny izay fanampitondrainao mpanomponao teto mba manana ny fomam-pananay, ary mbolomenao anay koa ankehitriny mba norenana indrindra zany hoe fanjakan'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Mitenena araka ny fombanao, ampahirezo zahay, haiaino, andinika, andray, ary andatsaka ao ampo indrindraindrindra mba ho tanolonaka ny fonay, lonaky ny tenin'Andriamanitra, velomy ny tenin'Andriamanitra, ampahirezy ny tenin'Andriamanitra, hazavainy ny tenin'Andriamanitra, dia lova ambony indrindra izay menao araka ny teniny hoe raiso ny fanahy masina. Mitenena aminay ry Jesosy io fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Ho raisika ny ten'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny epistily soatan'i Paoly ho an'ny Romanina. Ho raisinao amin'ny toko fahavalo izany, andenin'ny fa 12 ka hatramin'ny fa 4 rehefa hitantsika dia iarahantsika mamaky izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo, fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen. Andro Pentekosta fantatritsika tsara 50 andro zany taorian'ny nitsanganan'i Jesosy na 10 andro taorian'ny niakarany natao hoe Pentekosta, dia andro ny fanahy masina, andro lehibe satria ny fanahy masina no Andriamanitra miseho amin'ny endrika fahatelo. Ny voalohany dia Andriamanitra ray, ny faharoa dia Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy, ary ny fahatelo dia ny fanahy masina. Raha ny ray Andriamanitra ray nahary zao rehetra zao, raha Jesosy nitondra fanavotana amin'ny amin'ny rany sy fananganana, ny fanahy masina kosa dia tonga mba hampianatra antsika ny amin'izany dalam-pamonjena lehibe men'Andriamanitra izany, ahafantarantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ary ny amelombelona araka ny teniny hoe izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra ary hampatsiaky anareo zay rehetra lazaiko taminareo, mba tsy hevitritsika fa hoe lasa ny an-danitra any Jesosy dia adinony hoe titsika sanatria zany aonao izy tsy amelanareo ankamboty ao izy ankaty aminareo any. Arak'izay Andriamanitra dia tiany olony ka tsy manadino azy, kanefa tsy vita an'izay fotsiny ihany fa ny raha ny fanahy masina, ka rehefa mandray ny fanahy masina ny olona dia tsitra fa Andriamanitra ao aminy izany. Ny fandraisana an'Andriamanitra dia milaza marimarina fa izy tiantsika ary tao amin'ny koa isika mba ho tia azy ary ho zanany tokoa. Dia zanaka zay anana ny toetrany izy Andriamanitra raitsika, ary rehefa zany dia afaka hitoetra eo aminy isika, hanana firaisana velona aminy isika, hifandray tsy tapaka aminy isika, ary indrindra andova ny fanjakany be voninahitra ho fiainana mandrak'izay tsy levona isika. Izay manam-pahamasinana nefa no afaka mandova an'Andriamanitra, ary ny fahamasinana no toetra an'Andriamanitra. Tsy izany fa ny zanaka zay velona araka ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahy masin'Andriamanitra. Velona araka ny fanahy izy fa tsy araka ny nofo.
ary velomin'ny fanan'andriamanitra fa tsy velomin'ny sitrapon'ny nofo, dia tsy inona fa ny ota zay miasa ao amin'ny mpanota ka mahatonga na miteraka fahafatesana ho azy zany, fa tsy fiainana. Raha ho amin'ny fiainana, ary fiainana mandrakizay mentson'andriamanitra atsika, dia ho amin'ny fahafatesana kosa no hitarian'ny otatsika, fa ny ota no fanindrony na fanondronan'ny fahafatesana izy zany no mitarika azy. Araka ny tenin'ny Paoly hoe fa fahafatesana no tambin'ny ota ho izy, Romana 9:17 zany. Ary eto dia hoe ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, zany hoe ny fikasany nofo na ny tariany nofo atsika tsy fiainana io na iverintsika hoe mahasotoky indrindra tahaka nazo any Damaseva tao amin'ny Saideny zany, fa fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa ho izy dia fiainana sy fiadanana amin'ny 15 misy an'izany ny Romana 9:9. Voatery moa ny hoe apahantexte na pericoparaisina fa anetranotsika afaka miverina mamaky ny Romana 9:9 rehefa zany. Ny ota zay miasa amin'ny olona ranofo tsy azona fiainana tokoa zany. Ao no ambaran'ny ten'Andriamanitra ny aminy, io no hevitra zay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra araka nisy atoko 7:12 zany. Ka io hevitra io dia tsy maintsy inona nanaovana azy? Ravana izy, tsy maintsy harodana izy, tsy maintsy levonina izy mba hahazoantsika miditra ao amin'ny fanjakan'ny fiainana. Raha ny ota mampisaraka amin'Andriamanitra ary mahatonga fahafatesana, ny firodanana ny ota kosa ny fampihavanany rany Jesosy andraisantsika tokoa ny lova lehibe dia hoe Andriamanitra fiainana ho antsika, zay dia hoe fiainana mandrakizay mahafantatra azy, araka ny tenin'ny tompo hoe ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao ray. Ka rehefa zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika androany, fa raha ny fanany ho aminonareo amin'ny asan'ny tena ho izy dia inantoiny ho velona ianareo. Veritsika ihany, ary zay no ifantohantsika amin'ny 17:20 tapany faharoa. Raha ny fanany ho aminonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Hafahafa ihany zany, vonona venao dia ho velona. Dia mba tsaroantsika fotsiny hoe raha ohatra ka amboly isika na voninina mba havelona azy na hiterahany dia tsy maintsy maty izy aloha. Zay zany ataovy ao-tsaina mba hazaka atsika zao fampianarana zao satria fototra izy. Arak'izay ny rahin'Andriamanitra ny fanahy masina ho aniza ho andrahany azy, ary anao inona no antony, mazava ny antony ho avy aminareo ny mpananatra, zany hoe ho antsika ho azy ho anao na ny rahin'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary ny rahina izy ho famonjena antsika, zay fananganana anaka indray mato amin'ny ota atsangana velona ao an'Andriamanitra, ho famonjena ny mpanota, zany dia amin'ny alalan'ny famelan-keloka. Nefa miaraka amin'izany dia omena ny fanahy mba hanangana antsika, satria io no fanahy ny fananganana antsika ho zanak'Andriamanitra, araka ny tenin'ny Jaona apôstôly hoe zay nandray azy ho izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jaona 1:20 io. Ary zanaky ny fiainana, zanaka ho amin'ny fiainan'Andriamanitra zany dia zanaka iray fahavelomana amin'Andriamanitra zany. Dia eo reo teny mahafinaritra ary azo antoka zay men Jesosy ny amin'izany, ao no izy satria velona ho dia ho velona ianareo. Zaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Zay mino ahy dia isy ony rano velona, zay ony rano velona. Roa rano zany iboiboika avy eo an-kibony izy araka ny voalazana ny soratra masina amin'ny filazantsara ny Jaona avokoa reo. Ka tsy Andriamanitry ny maty aho izy fa Andriamanitry ny velona, tsy Andriamanitry ny fahafatesana fa Andriamanitry ny fiainana, tsy Andriamanitry ny ota sy ny fahalovana zay mahafaty, fa Andriamanitry ny fahamasinana sy ny voninahitra zay maharitra mandrakizay, ho fitafiana zay omeny asenao io, araka ny tenin'ny tompo hoe Paoly milaza hitafio Jesosy Kristy, voninahitr'Andriamanitra sy herin'Andriamanitra, ary aza miany amin'ny nofo mba hatateraka ny filany fa lavaka mangitsoka izany. Ka tsy mitombo anefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona, zay ny olona amin'izy omena ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra no fiasan'ny fanahy masina mba hitombony ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ina ny antony, satria mbola miaina araka ny nofo izy, miaina araka ny nofo izy. Dia tsy misongadina ty hoe fahaveloman'Andriamanitra efa nitsangana tamin'ny maty ty, io zay tsika hoe fahasoavana nampifahasoavana na raisina ry amin'ny Jaona 1:20 zany, satria ty ota mahafaty ty io mbola erakety tany fotsika mihoatra noho ny fitiavatsika ny
fahamarinan'Andriamanitra. Ary zany ny andro ankehitriny andro mahory andro faranisy ny olona ho tia tena ho tia volo mpandokatena sy ny sisa tia fahafinaretana ho Paoly anotomoty mihoatra ny lavitra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Dia marina aminy tena ataon'i Jesosy tamin'ireo jiosy zay nanamary tena tsy netiny bebaka laza hoe Abrahama angeny rainay ahoana nataonao andevo zay sy ny sisa. Dia hono ny tompo fantatro ihany fa taranaka Abrahama nareo nefa tady hamono anareo izy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo zany hoe lavinareo tsy tianao akory zany hoe tenin'Andriamanitra ary dia nampiany Jesosy hoe fantatro fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao aminareo izy zany marina. Fa raha fitadiavanareo dera doka ho an'ny tenanareo hainareo io fa ny hoe fitadiavana tena voninahitran'Andriamanitra tsy hainareo ary tsy tianareo sarotra izany. Ka inona zany araka izany mamono ny asan'Andriamanitra ataontsika dia io asa nofo mbola manapaka ny fiainantsika ary manapaka izy satria avelantsika hanapaka izy ange misy safiditsika ao en'Andriamanitra dia efa mazavatra amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany indro ny lalam-pamonjena ary tokana ary tsy misy hafa ary tsy misy anarana hafa kanefa misy misafidy an'izay ary misy tsy misafidy an'izay. Ka zay mbola tia andeha araka ny nofo dia izy no manakana ny asan'Andriamanitra, izy no manakana ny asan'ny fanahy masina, izy mamono ny fanahin'Andriamanitra ao aminy araka ny teny Paoly ho an'ny Tesalonianina hoe aza mamono ny fanahy izy na asina na nasina tombo-kase nanaovana marika asianao io ho amin'ny fianjena mandrakizay. Dia misy sasany hoe nga itsika afaka mamono ny fanahy afaka afatin'ny fanahy hoe aza mamono ny fanahy raha marina tsy ny fanahy sanatria no faty tsika nga afaka faty azy fa ny asan'ny fanahy atao amintsika na ny fahasoavan'Andriamanitra ato amintsika io ny sakanatsika io ny vonoatsika io ny viaveratsika ho viravirany ota sy ny devoly tsy mandeha araky ny fanahy na mandray ny betsika ny fanahy masina fa raha misy ary zany dia zao manginany zany ary rehefa mamoaka ny tenin'Andriamanitra nizy anizy ampitoriny azy teny fahamarinana dia hono ny soratra masina mampangitsigitsina ny sofiny zany hoe satria marina loatra le teny satria otany ho topoin'ny olona dia torahany vato zay rehetra mitory ny fahamarinan'Andriamanitra. Eto dia ny fiasan'ny fanahy masina ao aminy sainy tsy voarainy zay no laviny nefa io indrindra no ahazoany fahamasinan'Andriamanitra mba ahazo manana firaisan'Andriamanitra. Ny fiasan'ny fanahy ao aminy dia ny ahatonga ny fahamasinan'Andriamanitra ho voarainy hitombo ao aminy ahery ao aminy ho fitafiny mba handreseny ny ota zay mahafaty azy dia ho velona izy ary isandratra ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra satria zay ny planina efa nomanin'Andriamanitra ho azy tsy ny ambotsy ahy sanatria zay matsy ny fitaka ataon'ny devoly dia ianao ve dia andao io fahotana mahazatra anao io zay efa maminao io zay efa tianao io zay fititikitiny devoly mandrakarivo dia ny olatrapahalemena moa ary tsy vonina ny andeha tokoa araka ny finoana resy ary zay mandresy ny olona hoe soratra masina no mandevo azy mampanompo azy dia ampanompo dia mampalahelo ny olona zay ampanompo ny ota olona tokony hanana ny voninahitr'Andriamanitra sy fandratany zao noho ny ota tsy resy ao anaty dia iny mampietra azy tsy zay ny marina dia ka azagaga ianao hay ranona ve satria nisy fahalemena nompiana tao mpinompin'Andriamanitra anankiray zay dia ahoana roa ny tenin'Andriamanitra mandroana izany ho masina ianareo izy satria masina aho ary araka izany zay tsy manam-pahamasinana dia zay tanotombo kosa izy. Eo Petera tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo fa araka ny fahamasinan'ilay ny antsonareo dia aoka mba ho masina ianareo ho masina koa amin'ny fitondran-tenanareo rehetra. Petera voalohany toko voalohany 1:20 zany. Ka ny fantaniana vetrany amintsika teny hoe satria takina fahamasinantsika ho vitatsika ve zany ho tratratsika ve zany raha mahaolona antsika inona ny valiny tsy tratra izy zany ary mavesatra azy zany aoko masinareo hakafa eo dia manamely mpanao sahady ny tsy fahataterahanao ny devoly miampanganao hoe enao io ve tsy mendrika an'Andriamanitra zany ianao tsy tokony hanatrika ny voninahiny zany ianao tsy tokony hitafy ny fahamarinany zany ianao sy ny sisa tsy tokony handova ianao tsy haitsika tokoa zany araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy ny tsara zay tiako nataoko fa ny ratsy zay halako aza ino nataoko milaza fa misy lalàna hafa ato amiko izy zay tsy vidiny ahy io zao vita an'Andriamanitra kosa zay tsy vitatsika dia ny manamasina ny fiainatsika ao amin'Andriamanitra ary tsy inona ny fahamasinantsika fa Andriamanitra ato amintsika ilay masina. Ny asan'ny fanahin'Andriamanitra dia zao mamono ny ota zay mamono antsika
zay mangeja atsika zay mamatotra atsika ary manafaka atsika ho amin'ny fiainana izy dia ny fiainan'Andriamanitra mandrakizay manompo zao zany ary zay dia vo filazana azy hoe ny fiainana mandrakizay dia tsinona fa io no santatry ny fanahy masina santatra amin'y hoe vokatra voalohany satria fanahy mahavelona izy dia rehefa mandray azy ianao velominy ianao mihinsa ianao ny fahalemena rehetra fa tsy mifidy fahalemena hotsorana Andriamanitra fa mahery izy ary afaka manafaka araka ny teny Jesosy hoe raha ny zanaka no afaka anareo ho afaka tokoa zay dia hoe feno dia feno zay ka tsy osy tokony isalasalanao ary dia hoy Paoly ary amin'izany dia tsy misy fanamelonao izy ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanameloanao tsy misy fampangahiaizanao tsy misy maningotra anao tsony ao fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahanaina na afaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana zay nanjoy hatr'izay dia velona tokoa zany velona marina zany satria afaka mizigo ny ota dia hoy ny tenin'Andriamanitra raha velon'ny fanahy ary sika dia aoka andeha araka ny fanahy masin'Andriamanitra zany Galatiana 5:5-5 manahoana rehefa zany no fiarahantsika mandeha amin'ny fanahy masina ahoana ny fandraisantsika aminy ahoana ny oetrehantsika ty hoe asan'ny fanahy masina zay manamasina ny fiainantsika mba ho velona ao amin'Andriamanitra ary velona araka an'Andriamanitra dia azokajiana telo ny asan'ny fanahy masina misy andaniny anankiray dia amin'ny olona tsy mino tsy mahalala an'Andriamanitra manana ny fanahin'Andriamanitra ve izy tsy izy tsy mino ny 9:7 milaza an'io amin'ny Romana 12:bakitsika eo raha misy kosa ho izy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azo izy tsy fantany izy ny dikan'izay ny ankilany ray dia ny olona manaiky handeha araka ny fanahy ka velomin'ny fanahin'Andriamanitra zany dia hoana hoe ny Paoly eto amin'ny tapany voalohany amin'ny 7 fa ianareo tsy ao amin'ny nofo raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa ao amin'Andriamanitra vetrany ianareo dia anelanenan'izy ireo dia misy olona azo lazaina fa mino zany hoe nateraky ny fanahy masina kanefa mandeha araka ny nofo efa vita batisa izy fa vao mariky ny fanahy nefa mandeha araka ny nofo dia io ny fananarana nataon'ny Paoly amin'ireo Galatiana amin'ny Galatiana 7 rirany 7 manao hoe ry Galatiana adala ho izy mapeletenina zany hoe lasa tahaka ny verisaina ve nareo rehefa nanompoka tamin'ny fanahy ianareo dia atateraka amin'ny nofo indray va ankehitriny reo le hoe kristiana mandeha ara-nofo raha tsy ny amin'ny teny baiko izy hoe chrétien charnel tsy araky ny fanahy fa araky ny nofo ka ireo sokajin'olona reo raha azo lazaina rahafaly dia olona mirorosaina mandrakariva izy araka ny fitenitsika hoe tsy atany izy tsy aparafara mino kanefa tsy mety mandroso na afaka mitombo marina amin'ny finoana fa dia tantanana mandrakariva izy dia arenina mandrakariva izy dia kolokoloina mandrakariva izy dia tambatambazana mandrakariva izy dia hono i Paoly zaho rahalahy teny tamin'ny Korintiana io tsy nahazo ny teny taminareo ny amin'izay araky ny fanahy fa tahaka ny amin'izay mbola nofo dia tahaka zany hoe mandeha araky maha-olona fotsiny zany dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy ronono izy nomeko anareo fa tsy vendikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo zany hoe tsy mahazaka lay tena teny fototra ny orona anareo nareo eny mbola tsy matanjaka mandraka kehitriny aza fa mbola araka ny nofo ihany nareo manompo an'Andriamanitra mivavaka mbola ara-nofo ihany ka ny fiampiainan'ny Korintiana fizay dia zao miara-monina izy mampatsiaro ny teny mpanao salamo hoe indray tsara sady mahafinaritra raha mpiralahy miara-monina kanefa zao hitan'ny Paoly fa misy fialonana misy fifandirana eo aminy misy ady voninahitra misy ady laza misy ady fahefana olona araka ny nofo izy dia mandeha araka ny fanaon'ny olona araka ny fanao zao tontolo zao zany raha hoy ny anankiray i Paoly zaho an'i Paoly ary ny anankiray kosa zany Apôlôsy no tsy olona ara-nofo ihany va ianareo zay tsy mandeha araka an'Andriamanitra dia izy mifampitady laza dia reo ray aman-dreniny tao amin'ny fiangonana ary reo ndraiky io dia hoe zay ngia ny ranona dia tiany atao zay ampisaratsarahana azy raha sanatria zazakely mamenatra zany ka santinao ihany zao lazaintsika eto fa misy hoe ho asan'ny nofo mihitsy zay maningotra ny kristianina tsy azony mandroso araka ny finoana zany hoe tsy afaka hitombony marina ao amin'Andriamanitra ary tsy mitombo ara-pahamasinana izy teo voavonjy andova ny fanjakan'ny lanitra izy nefa tsy mahafo ny ota sy fomba n'izao tontolo zao satria tsy tia mitombo ara-pahamasinana io zany no aretim-be lesoka-be tsy tia mitombo ara-pahamasinana tia an' Jesosy ihany anaraka azy nefa izay dia takan'izany nataony zanak'Israely fezay hoy Jehovah Andriamanitra taminy zaho izy dia mbola tadiaviny ihany ary tadiaviny isan'andro
itrereto zany tahaka hoe fomaraintsika dia ndeha aloha mba makelitenty zay nandeha atolotsika ndeka aloha hivavaka zany hoe tsy mahafoen'Andriamanitra kanefa tsy mety mibebaka izy ho izy ambarao amin'ny oloko ny fahatsoany ary lazao amin'ny taranak'Israely ny fahotany zay atoko fahavalo amby dimapolo andininy roa voalohany zany ka inona ny fahatsoana mba ampotanin'ny Israely dia izao e tsy mandray marina na mivelona marina ny finoana izy ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra ny atao hoe tsy mivelona ny finoana dia hoe tsy mivelona na tsy misy ny fatokiny marina n'Andriamanitra ary tsy eo miaraka amin'izany ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra na ny fanaovana sitrapony rehefa milaza amintsika mantsy ny hoe mino an' Jesosy inona ny dikan'izay dia hoe matoky azy zay fa ny faharoa dia ny hoe arao ny teniny na tanterao ny sitrapony na hoe ankatoavy ididiny araka ny tenin' Jesosy hoe zay tia na ara-tia nareo dia mitandrina ny teniko izy mazavo zany zany ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra manana firaisana velona aminy dia mivelona ny tenin'Andriamanitra ary tsy mavesatra amin'io fa fifaliana ho azy io e tsampany heriny tsapany fa hoe fiainana ho azy fahazavana ho azy araka ny tempanao sarah mifanily ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao ka ao nao nampigorasy ianao fa migorasy zay maketraka io satria kely le fitiavako azy raha izay dia hoy Jesosy tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony raiky zay any an-danitra zany hoe tandremo so hivavaka ihany kanefa tsy afaka miditra zay rehefa lazaina amin'ny fantany tandremo so manao asan'Andriamanitra ihany nefa so tsy fantany ka inona ary moa sitrapon'Andriamanitra zay tiany ataontsika dia eto dia ny hoe manamasina ny tenanareo ho an'Andriamanitra tahaka ny anamasinanareo an'Andriamanitra nan Jesosy ho tompo ao anatinareo manamasina zany hoe atoloro ny tenanareo i Paolo fanatitra velona aza ny zavamaty no mena azy tamin'ny fotoan'andro ny andro taom-baovao dia mbola teto ny ray aman-dreny dia mifandimy tonga eo moa ny olona dia misy moa manolotra hoe arak'izay solony vodekory sy ny karazany dia misy mitondra zavatra velona akoho io na vorona io dia nisy kosa olona tonga teo dia nianary mama dia zao tsy mba velona fa zao ena maty ny meko anao maninona moa dia asiana teny takan'izany alan'Andriamanitra ny maty tsy zakan'io vereno vakinana ny Levitikosy raha vao miaro amin'ny paty fotsiny ianao dia zao tsy mahazo miditra ao amin'ny velona ianao dia tahaka n'ireny hitantsika tsara ry zana-dandy reny raha ianao avy mandeha mamangy fahoriana any ka eo hoe ianao ka hoe hikirakirandreny dia maty ny alina iny hitantsika izany sariny hoe tsy fahazakan'Andriamanitra ny fahafatesana izany manamasina ny tenanareo an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny fahotana ary dia meteza arak'izay ho amasin'Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra atsika zany nanaovany an'izany aza atao io zikotra haky dia manamasitsia tia ny atso faty ao anatin'ny fahotako fa ho velona ary raha velona dia ho fahamasinan'Andriamanitra tsy tia ny osona amin'ny fahotana fa ny fahotana nefa ny fidianana lafo antsika tamirahan'i Jesosy latsaka ho famelana ny helotsika dia mitandrina isika mba tsotratra ny fanamarina tena tokory havako fa maro i Jesosy nanao ampy amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay tsy efa namoaka deminy tamin'ny anaranao va zahay tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay dia ambarako aminy ho izy ary ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay hay ve ela be nanompo tao firotaona sasany ary dia hoe atao jobilanga kanefa ny tompo miala amiko ianareo satria tsy fantatro sarotra angezany manao asan'Andriamanitra ka tsy tafiritra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria hay ota ny tompona zay izy ary dia zany no antony mahatonga ny fitsaran'Andriamanitra zay manomboko amin'ny ankonan'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zany satria misy fatafitohinana ao inona fatafitohinana mikirakira zava-masina nefa fahaltonana mbola iainana dia olona mamitaka ny teny zany ary lasa mamitaka ny hafa sy mahatonga fahatafitohinana ho azy sy idirana fanjakan'ny lanitra jereo ranona tahaka zao rivotra nefa zao nataony zay no hitatsika ary zay le mahatonga hoe raha diditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao aza mba mijery olona fa Jesosy ihany zay izy ihany antsonina izy ihany mpanjinina dia mazava ny tenin'Andriamanitra ho an'izay mena zany andraikitra masina moafisoronana masina hoe madiova ianareo zay mitondra ny fanak' Jehova ho izy manamasina ny tenanareo mba hanamasinan'Andriamanitra anareo ao na tokoa araka izany ny fiasan'ny fanahy masina manamasina ny olony
ny foto-kevitebe dia ny hoe vonoina ny ota atao amintsika na vonoina ny amin'ny oto itsika mba ho velona amin'Andriamanitra. Zava-dehibe telo na fomba telo ny asan'Andriamanitra tanteraka, zany hoe fanamasinana ny olona amin'ny fanahy masina zany. Voalohany dia ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ahoana ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka? Satria ireo ny fototra izay iorena ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy hananantsika firaisana velona aminy. Dia araka ny tenin' Jesosy hoe raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo. Zany hoe tsy misy sakatsakana na efitrefitra intsony. Dia ampiny hoe raha mitandrina ny didiko ianareo, zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny tandremako ny didiny raiky sy hitoerako amin'ny fitiavany, dia izy manana firaisana aina velona amin'Andriamanitra ary tsy tapaka amin'Andriamanitra ray. Ny tenin'Andriamanitra dia araka ny miataka nataon'i Jesosy amin'ny mpianany hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Zay no misy aza asina fa. Dia hoe ahoana tsy asina fa ndraindray mantsy maretsika dia hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao. Hoe tahaka hoe miady hevitra Andriamanitra na manazava tsy fanambarana no ataony ary entitra ary marina io, zay ny tsy antony tsy asina ny fa. Ny hoe manamasina azy dia ome amin'ny fahamasinanao ray izy amin'ny alalan'ny teninao. Teninao velona sy mahery ka amelona azy sy ampahery azy andreseny ny fahotana. Zay ny antony, zay ny dikany. Mba ho velona tokoa araka an'Andriamanitra ny olona. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina, ary araka ny teny Jesosy hoe ny teny zay nolazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Zao na toko fainany 7:20 zany. Ahoana koa ny amin'ny vavaka? Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avao koa ho iporta amin'ny Timoty, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny finoana, satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka izany. Timoty 1:4-5. Manarak'izay, raha nilarintsika hoe ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ny fototra, dia eo raha teo ary miaraka amin'izany ny fanatrehan'ny tompo. Tsy inona zany fa ny fisehony amin'ny voninahiny dia amin'ny famirapiratany indrindra. Ka rehefa miseho Jesosy zakany devoly ve io? Mitsipaka izy. Satria manao fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manakeravanany zarety, mitsangana eo Jesosy. Dia zay ny fandeny. Ka tsy zakany mpanota io, satria mitsara azy io. Voatsara aro tsy mino, tahaka ny anana Safira, nandainga tamin'ny fanahy masina, ina ny hafarana. Da ravoko ankapoko maty tena levona. Dia ny fandimby teo izy mivaty. Zao kosa zakany mpanota ny fanatrena ny voninahitr'Andriamanitra raha mibebaka izy. Misaotra to. Raha mibebaka izy. Ny fotorotoro sy mangorakoraka. Andriamanitra o. Tsy mba ataonao tsinitsinina izy. Va re zany. Zay ny lalan'Andriamanitra zany. Tsy hoe za ho avy ty anamary tena. Hoe nafoy be aho, nanaraka ny didinao fa dianina, vavaka be nanotsia. Fa tahaka an'ilay lela-pamoretra nahazo amindrampo, satria hoe Andriamanitra o mamindrafo amiko mpanota. Ary dia io no anterin'ny roa apôstôly. Feo zay fa nentina teto amintsika revolan'ny nasa hoe mibebay ianareo ka miverena amonona ny fahotanareo izy mba ho avy zay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Famelombelomana ny fanatrehan'i Jesosy fa tsy fitsarana na fandringanana amin'izay fotoana zay. Asan'ny apôstôly toko 7:20 zany. Ary ty fanatrehan'ny tompo ty tsy hoe zakan'izay mibebaka fotsiny ihany fa io ny tena tadiaviny mino. Zay ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha ihany andreo mikanjanao Andriamanitra dia tsara lavitra noho ny arivo-taona zay lavitranao. Tiany mino dia araka ny toko sady teny fikasana. Meny Jesosy aonao izy. Na aiza na aiza no iangona ny rona telo amin'ny anarako dia ao fanatrehan'i Jesosy ange io tonoiny eto amintsika io. Ary mbola tonoiny eto amintsika. Vetrany dia fa eo izy. Ny fomba fahatelo iasan'ny fanamasinan'Andriamanitra miaraka amin'ny hoe tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ary ny fanatrehany dia ny fizahana toetra antsika. Mizaha toetra Andriamanitra. Ary eto dia misy eo amin'ny afon'ny fanahy masina izany. Afo ny fanahy masina. Ka io no jerentsika vetivety eto am-pamaranana. Afo ny fanahy masina dia afo ny fahasaro-piaron'Andriamanitra izy aloha. Ny antony dia mba tsy hanompontsika Andriamanitra hafa raha olony koa isika. Ao no voasoratra fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevona izy. Eny Andriamanitra saro-piaro izy. Deutéronome toko 4 zany, amin'ny 7:7-8. Manarak'izay
afo zay zan'Andriamanitra toetra ny olona izy raha azy tokoa izy na tsy satria ny tompo mahalala ny azy zavo zany Paoly ho an'ny Timoty ka ny hevitro zany de zao ty hoe mizaha toetra ty afo mitsara izy ary ny tsarainy de ny fahavalony zay manohitra azy de mampiteny ny mpaminany izy manao hoe indro ny lelano izy ny lelan'Andriamanitra de tahaky ny afo mandevona zany hoe ny tenin'Andriamanitra miteny zany Isaia 7:7 am'roapolo izy ka izy amintsika no atoetra am'ty afo mandevona ity misy Isaia 7:7-7:20 tsy misy mahatoetra zany angena tonga zanak'Israely fezay hitany tamin'ny sesa no izy ndao ianao mihoatra makany ozy izy ia fanatitra amin'ny any anoso zay ozy izy de ny tsy maty zay dia tsy te ho faty eo fa mampiororo ny afon'Andriamanitra fakomalina nisy kotroka mafimafy teto amitsika de gaga daholo inona zany varatatsaka zany andro rinina efa mety rino zay de mampatsiaro ny teny Jesosy ray eo mankalaza ny anaranao izy de namariny ray hoe fanankalaza azy ny olona tsy nahalala an'le feon'Andriamanitra hoe ay Andriamanitra miteny de hoe varatatsaka zany kotroko zany anjely zany tatsika zay ka raha ny zavatra hita maso tahaka zay azy mampiororo maika fa Jehovah-Andriamanitra fa ny famirampony de zao irahina ny fanahy masina ary fanahy masina dia satro amin'ny teny hoe malemy fanahy izy fa mora izy ahoana moa le endrika zay nanehoana azy rehefa natao batisa ny tompo nidina avy any an-danitra ny sokatra ny lanitra tahaka ny voromailala feno fitiavan'Andriamanitra tarafina am'zany fahalemem-panan'Andriamanitra ka itiavo ty de nafo ny fanahy masina de fanamasinana tokoa ny fiainan'ny olona zany hoe manadio azo an'Andriamanitra izy anefa koa manorona ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra sy maritra mandrak'izay ho aminy misy te andova ny fanjakana nefa tsy te ho diovina ka tsy mahazaka sa zakatsika voninahitry'Andriamanitra atreny io tsy zaka io Isaia de tsy nahazaka lozako maty lehilahy malotomolotra moniny ny firenena malotomolotra dia izany no hanadiovan'Andriamanitra antsika araky ny tokomeny hoe hanadio ny taranaky levy izy izy ary andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy de ho an'i Jehovah izy reny ho mpanatitra fanatitra amin'ny fahamarinana Malaky 3:7 diny voalohany ka hatramin'ny 7 teny nanterina teto foana zany manarak'izay de hoy Paoly ny fahoriana imaivana izy zay vetivety foana fafo zany teny zany fahoriana ve de ho maivana kanefa misy antony mamaivana azy de mainka miasa fatratra indrindra ka matateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrak'izay ho anay raha tsy mijery nitsy zahay fa nitsita fa ny hita dia vetivety foana fa nitsita no haritra mandrak'izay iny ty tsy ty de mifiasa ny fanahy masina manorona ny fanjakany sy ny voninahiny dia ny fahamasinan'Andriamanitra ao aminao ny fiainam-pahamasinan'Andriamanitra amin'ny olona ty voninahitra mavesatra ity ary izay no hita ny olona zay tena manana an' Jesosy sy ny fanahiny manana voninahitra sy fahalebiazana lavitra izy mihoatra ny iza rehetra fa ilazy ena manak'zany tsy de mbo manan-karena loatra tsy manam-pahaizana loatra tsy manan-kery loatra antsarovy fa mihoatra lavitra no izany fahalebiazanao de Andriamanitra aminao ny voninahitr'Andriamanitra aminao zay ny fisambratanao inona ny mihoatra ny izany de hoy iny ny pistile ao amin'ny Hebreo rehetra zany amboarina isika de eo amin'ny alalan'ny fananarana de misy mahazaka misy tsy mahazaka misy manaiky misy tsy manaiky kanefa miteny ten'Andriamanitra fa maizana no antony hiaretanareo farovina ihany izy ty Jesosy toterina ny fiainana to tsy tafavoaka mihitsy zany so adinonao nga zay tsy fa maizana no antony hiaretanareo izy ka rehefa miteny fa maizana mantsika de hoe be zany zay tahaka ny hoe olona tratrany sasy izy na tratrany lamandy izy tsy voatery higadry izy sy ny sisa ho vonoina sy ny sisa ny famaizana ao amin'Andriamanitra miara-miasa hahasoa zay ty azy fa tsy hoe ny ahavona afaty antony hiaretany zany fa Andriamanitra mitondra anareo tahaka n'inona roa izy zanaka mandovo zany aiza moa zay zanaka tsy faizandrainy fa Andriamanitra raha manafay antsika dia ny ahasoa antsika mba handraisatsika ny fahamasina zany hoe ny toetra maandriamanitra an'Andriamanitra ary ny toetra ny fanjakan'Andriamanitra raha tiako Andriamanitra na te hanana azy na andova ny fanjakany dia io ho toetra zay omeny fa ny famaizana rehetra dia tsy mba mahatao mahafaly andro anaovana ary mariny zany maoro reny fa rehefa afaka zany dia vao mitondra ny vokatra ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy zany hoe eo araky le tononkira hoe ekeo na hoe le firikely maneke mandalo any ny fahoriana tsaro zay ry afako zao rehetra zao mandalo
fa ny haniny toetra dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fiatanana zay omeny ka fezitsika araka an'izany zany votoatevi-dehibe ny amin'ny hoe fizahan-toetra zany ny fizahan-toetra tsy atao ahafoana na ahafatsy zay mino na ambotry zay mino na ampamiravira na ampankay azy fa ny ampandrosoana azy sy ampiorenana azy tsara ho amin'ny finoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hitombony amin'ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny tenin'ny Jaona ny amin'ny Jesosy hoe fa tamin'ny fahafenino izy no andraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana azotsika tsara zay sakana ny ota tsy maintsy sorona tsy maintsy rahavana ny fanjakany mba andraisantsika antovatsika marina ny fanjakan'Andriamanitra velona ka tsy fahafatesana no antony fizahana toetra fa ny mba nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra misaotra indrindra tompony tsy fahafatesana no antony izahanaandriamanitra toetra anao fa tiany ianao ka tiany hahita ny tena voninahitry m'Andriamanitra azy dia izany nampiroabavany mpanao salama ahoana izy so ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao faranatsika ro aorontsika ny fampianarana voalohany arak'izay fanomezana lehibe ny fanahy masina ka dia manana hadidy isika nefa koa misy toky mpanantenana inona ny hadidy hoy Paoly tamin'ny andin'ny faharoambin'ny folo amin'ny Romana toko fahavalo mpitrosa isika hoy izy tsy amin'ny nofo ka natateraka ny filany fa amin'Andriamanitra zany hoe efa nividiany Jesosy tamin'ny rano tokoa ny fahotantsika zay ka manana didy masina isika afony ota ho eo apela tanan'Andriamanitra fa tsy hifikitra aminy izy ny tompony otantsika zany mbola antsika ve io izy ka aza mifandindrotra amintsika hoe Jesosy mba mekena amin'le fahotana iny fa izy nefanaka azy fa raha misy tadiavitra aminy meo amin'ny fanahinao dia tombony lehibe ho an'izay manao zany tokoa fa tanteraka ho azy tanteraka aminy tenin' Jesosy manao hoe koa raha ny zanaka tokoa no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ka mantovany fanjakana zay efa nomaniny raiko ho anareo ny azotsika atao arak'izay satria manana ny fahalementsika tsika manana ny fetratsika disay mangataka ny fanahy masina mamonjy atsika amin'ny fahalementsika mampahery atsika izy aneketsika lalan'Andriamanitra atokitsika azy tsara amin'izao teny zao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana manamasina ny tenanareo satria masina ho anareo ary raha ho avy tokoa izy ka tsy manam-pahamasinana tsy hoe tsy hita azy fotsiny fa lasa voatsara ary manahirana zany aneketsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia ny ampahirezana atsika azaka koa ny fitondrany dia atoky andresy amin'ny adiny finoana masina zay niantsony atsika zay ady masina tokoa io dia anoana antsika trany izy aza matahotra ny kely hery romeny herybe mba azakatsika koa ny voninahitr'Andriamanitra zay asehony antsika araka ny teny Jesosy hoe mba ho hitandreo nomeno ny voninahitra zay nomeno hatrizay atao mpiray voninahitra amin'ny Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra isika dia velona amin'ny finoana amin'ny fahamarinana amin'ny fahamasinan'Andriamanitra ho famonjenantsika mandrakizay ka rehefa nitafiana fanahin'Andriamanitra mahery isika dia aonao iny tenin'Andriamanitra vonoy ny momba ny tenanareo ety an-tany dia ny asan'ny ota mandehana araka ny fanahy mino ny asan'ny fanahy masina zay mbola ho raisitsika indray antevina na eto zay ny mahatonga ny teny io anaka voavela ny eloko ao raisy ny fanahy masina rehefa voavela dia votsy zay vitsy zay fanahy masina ny raisiko manavao mampahery manangana ary indrindra mana masina manokana mba ho tonga tempolon'Andriamanitra zany hoe toerana tokoa zay mahatamanan'Andriamanitra isika ary dia matokoy fanao i Paoly tamin'ny Timoty tsy fanahy iosa no nomenatsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena ho voninahitra inany sy ny fidy atsika ary manana masina atsika ho an'ny tenany mba ho mpandova mandrakizay isika ao amin'ny anaran'i Jesosy vavaka isika zava-dehibe tsy tratry ny saina ny pilany famonjenao ary natombokoa indrindra zany taminariny zao rehetra zao ary na irina indray anay ho zanaka atsangana amin'ny lalanao Jesosy ary dia ampahirezinao tokoa mba ho zanaka tokoa tafinao ny voninahitra ao ny fahamarinanao nefa koa indrindra ny fahamasinanao tsy avy aminay tsy avy amin'olona tsy avy amin'ny teraka anay na nanabe anay fa avy amin'Andriamanitra zay tianay zany
fa irezy indrindra ny fonom-panompono tsirairay avy fa ny fahamasinana mandresy ny ota rehetra, ny fahamasinana mandresy ny famiravorana rehetra ataon'ny devoly, ny fahamasinana no fanjakana Andriamanitra miorona amin'ny fon'ny olona, fahazavanaina velona ho amin'ny ary tsisy afaka anaisitra izany, ny fahamasinana no fandresen'ny izao tontolo izao amin'ny finoana. Ny fahamasinanay dia no Jesosy eto aminay ary ato aminay, koa dia mitoery eto aminay Tompo ary mitoero ao aminao mandraka rehefa izahay ho voninahitra Andriamanitra. Amen.